Misy mpifidianana ataoko misy olona tsy ao anaty lista nefa nifidy izy tamin'ny fifidianana firenena farany. Manahoana momba an'ireny hoe misy fiovana ve ny lista nampiasaina? Ny lista izay nampiasaintsika zany a dia tsy nanaovantsika retranchement mihitsy noho izany sur 100% fa ao le olona. Fa ny zavatra mitranga amin'izay zany dia izao satria niakatra ny isan'ny mpifidy. Dia rehefa miakatra ny isan'ny mpifidy dia lasa mihoatra ny 700 ny isan'ny olona ao anatin'ny bureau de vote anankiray. Dia raha vao mihoatra ny 700 ilay izy dia tsy maintsy anaovantsika bureau de vote hafa satria izay ny zavatra lazain'ny lalàna. Dia izay zavatra izay mety ho hiteraka n'izany zavatra lazaintsika izany fa rehefa jerevana ilay izy dia ao anatin'ity centre de vote ity ihany ilay olona. Ka raha tsy ny ao anatin'ilay bureau de vote nandehanany farany izy dia mijery izy any amin'ny bureau de vote hafa fa ao izy. Tsy maintsy ao izy. Tsy maintsy ao izy zany. Satria tsisy retranchement mihitsy fa liste iny ihany no nampiasaina zany. Misy ka manokana efa mifidy tety foana nanomboka tamin'ny 2006 dia mijery tany nandeha hifidy tonga tany tsy tao anaty liste izy dia tonga tao amin'izay hoe any Tamatavy izy n'inscrit dia ahoana ny ataon'izay tsy afaka mifidy zany ilay olona fa tonga dia very izy amin'ity fifidianana Zay aloha dia ka manokana mba azo ataonareo? Zay aloha dia zavatra mahagaga ny hoe olona aty Antananarivo dia lasa ny Tamatavy zany. Le izy koa nefa indraindray mety hoe zavatra tsy dia tena mitombona loatra mba tena mba sevo mipoitra zany olona zany hoe izy. Hoe ahoana ny ianao? Hoe ahoana? Tonga fidy ato maraina dia tonga tany dia tsy ao anaty listy mpifidianana za manana kara-mpifidianana efa mifidy tamin'ny présidentielle teo dia za moa na tonga tao amin'izay dia nanaraotra nanontany efa maninona no tsy anaty lista dia jery atao anaty lista dia hita fa any Tamatavy no misoratra anarany nefa za nanomboka tamin'ny 2006 niala tany efa naka fifindramonina efa mipetraka taty efa mifidy foana dia lasa andray efa nifidy teto Antananarivo ianao tamin'ny farany teo dia izao anao lasa ny Tamatavy indray dia tena cas spécial ianao fa alao jerevana hoe ahoana ny fomba nanona amin'izay fa tena cas spécial izay zavatra dia dia manatona anahy ianao madama dia hiresaka amin'ny directeur en opération électorale tsika hijery hoe inona zany zavatra zany fa dia zavatra mahavariana azy farany dia tena tsisy ninina azo atao tsy afaka mifidy mihitsy zany za amin'ity sa mba misy tsy afaka mifidy ianao fa ny amin'ny lista izay misy ianao ihany ianao no mifidy fa tsy afaka manao exception tsika hoe ianao dia hifidy ao anatin'ny zavatra tsy ao anaty listy mpifidianana fa ianao kosa dia angatahako anatona anahy dia miresaka tsika telo menada za dia ianao dia ny directeur en opération électorale hoe inona no mety nahatonga an'izay zavatra zay fa mahavariana zany zavatra inona no mety hoe olana maro samihafa mety hita ihany koa any amin'ny bureau de vote maro satria raha nandehanantsika teo zao tsisy fa ny ambadibadika any eny ihany misy olana amin'ny palette maro samihafa inona no mety ohatra ny hoe ahoana zany olana mety hoe misy hoe ana tsy ampy na anona dia anatin'ilay tsy misy zavatra tsy ampy zany fa efa misy raha ohatra ka misy zavatra tsy ampy dia efa misy eo akaiky eo zany anoloana ny zavatra tsy ampy ny plan logistique atsika zany mitombona tsara mihitsy zany fa tsy misy an'izany hoe zavatra tsy ampy zany raha ohatra ka misy le izy dia teneninareo ary amin'ny braoria dia tena tsy ampy dia tsy afaka nifidy mihitsy le olona sy ny zavatra an'izay dia totovy amin'ny kahany madama tsy hoe cas exceptionnel zany hoe inona zay zavatra zay fa tsisy zavatra tsy ampy zany raha ohatra ka eto misy sendrasendra misy tsy ampy eto dia ny district eto akaiky eto ampy dia ao ny alaina le zavatra tsy feno eto zany zay le fomba fiteny manahoana ny fikirakirana ny vokatra io aorinany ao amin'ny bureau de vote aorinany ao amin'ny bureau de vote zany zao dia tonga dia ao amin'ny SRMV fa fantatsika rehetrarehetra zay zavatra zay isaky ny district rehetrarehetra zany dia misy section de recensement matériel de vote dia vita eo amin'ilay section matériel de recensement matériel de vote ilay izy dia mandeha makany amin'ny CENI amina procès verbal scanné dia le hitantsika tamin'ny maraina eny amin'izay ny zavatra mitranga misy traitement de résultat dia misy validation dia zay voavoakantsika amin'ilay écran be le izy izay ny fomba fandehanan'ilay zavatra dia rehefa miakatra ny procès verbal original dia zay vao tena validena tanteraka zany le izy tena mitovy hoe le procès verbal scanné sy le procès verbal original dia iny ny amoahantsika ny résultat officiel ny CENI mikasika ilay fifidianandroany misy antomanokana ve mifoky tany ivandra mahamasina sy ny tanjombato sy ny aty ny sarotiny teo anavisena tadidinareo tamin'ny nanao premier tour tsika dia nandeha tany amin'ny ilan'ny avaratra Tananarivo dia ny second tour tsika nandeha tany amin'ny ilan'ny andrefa ny Tananarivo
dia amin'ity indray tsika mandeha ty amin'ny ilany atsimo ny Tananarivo zany, zay fotsiny lesy fa tsy misy hoe antony manokana, ka le eo ampitana io zany eo foana zay no manomboka zany, satria ny akaiky indrindra an'izay dia tsy maintsy manomboka eo zay, fa androany zany tsika ny safidy ny aty atsimo fotsiny fa tsy hoe misy antony. Manao le fiarahana amin'ny mpamatsy mety tsisy fisolana amin'zareo ve ny fisian'ny lesoko ange tsy maintsy misy foana raha olona rehefa ohatra ka manao fifidianana, tsy misy an'izany hoe fifidianana tsy misy olana zany mihitsy, tsy maintsy misy ny olana isan-karazany eo anatin'ny fifidianana na any Amerika ary dia antsika fa nisy ny olana zany, fa ny zava-dehibe manao zavatra ampilaminantsika, tsy mikorotantsika rehetrarehetra ao anatin'ny fifidianana, zay ny zavatra lehibe zany, fa tsy ny lesoko, tsy maintsy misy tsy afaka amin'ny lesokontsika zany fa tsy maintsy misy lesoko. Zay zany Amin'ny resaka fanosana vato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena misy aleo hoe nampiasa feutre sy ny sisa, amin'ity manahoana ny fanaraha-masonareo stylo ihany ve no manomezaka io zao raha jery antsika ohatra zay tena misy mampiasa feutre zany tsony angambany ao dia zay tonga dia fa mandeha le olana isan-karazany. Za moa aloha dia tsy dia tena nahita loatra ny olana mikasika an'izany hoe feutre sy anina zany, fa io anetsika sy ny mpanao politika ihany no mamorona ny zavatra isan-karazany, stylo, feutre sy ny zavatra ohatran'izay, fa io moa zany zao dia hitatsika izy fa narahana daholo zany le ahiahantsika rehetrarehetra zany mba hampatonga an'ilay zavatra mangarary. Ny olana misy amin'izao fotoana zao zany zao dia io indray tsy tonga indray hifidy zany, zay ny olana tena ngeza be, sauf ny exception ny zandry vavy koa hoe tokony mifidy any Angety izy nefa lasa ny atao masina.